Misaotra hatrany izay ry Jesosy no ity teninao sy ny fotoana omenao anay indray amin'ity fotoana anio ity. Da ataovy mahatsiaro anao mandrakarivo Andriamanitra izay ka nankina ny zavatra rehetra amin'ny fiainanay eo aminao. Voninahitry ny arinao ny zavako izany. Amen. Risiko lady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady 7 manaraka ny Trinité izao dia valahatra otorina ny soratra marina araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona toko fa 10:17 ka hatramin'ny 9:30. Jaona toko fa 10:17 ka hatramin'ny 9:30. Sosanao favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialofan'ny Solomona. Dia nitangorona ny jiosy izy ka nanontaniany hoe: ambara-pao-vino anampisalasalanao anay, raha ianao no Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namalaza hoe: efa nilaza taminareo ihany aho, nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko any anaran'ny Raiko no manambara ahy. Kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary zao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Ary zao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary sisy andromaka azy amin'ny tanako. Ny Raiko izay manome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanan'ny Ray. Izaho sy ny Ray dia iray ihany. Dia nakavato ny jiosy hitoraka azy. Jesosy namalaza hoe: maro ny asa tsara naseho tamin'ny ravy tamin'ny Ray, ko ny asa manao ahoana amin'ireny moa no itorahanareo vato ahy? Ny jiosy namaly hoe: tsy asa tsara no itorahanay vato anao, fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Jesosy namalaza hoe: voasoratra amin'ny lalanareo fa hoe hoy izao, Andriamanitra ianareo. Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no atao hoe Andriamanitra, ary soratra masina ny sasofanana, moa izay no nasiany ny Ray, ka ny rano amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao, satria hoy izao zanak'Andriamanitra aho. Raha tsy manao ny asan'ny Raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho dia na dia tsy mino ahy aza ianareo dia mino ny asa, mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny Ray ano ato amiko, ary izao ao amin'ny Ray. Amen. Efa nisy alady anankiroa lasa zay raha tadinareo dia nanazava mihitsy aho ny maha-Andriamanitra ny Jesosy ity. Verina indray izy eo. Matetika efa lazaiko tamin'iny fa be dia be ny tsy manaiky an'io, ary matetika nampiasain'ny olona izay tsy manaiky an'io dia hoe diso ny Baiboly, nanovan'io Baiboly io ny isika. Misy indray ny teny hoe Jaona ny tenan'io fa tsy Jesosy. Ireny moa tonga dia efa hita mihitsy ny hoe olona tsy manan-kambara firy dia miteny zavatra ohatran'izao. Ireny tsy dia atahoran'ny loatra ireny olona ireny, fa ny somary mampanahy dia ireo izay mampiasa ny tenin'Andriamanitra ihany amin'izany. Ty 130 ity ny tena mampiseho mazava tsara an'izay mantsy. Zao sy ny Ray dia iray ihany. Jesosy no miteny eo izy sy Andriamanitra Ray dia iray, izany hoe Andriamanitra anankiray ihany, tsy Andriamanitra anankiroa. Misy manko miteny Andriamanitra anankitelo, Ray zanaka zany anankitelo ianareo zany. Fa io hitantsika mazava tsara mihitsy ny Ray ihany, ny zanaka sy ny Ray, ary ny fanahy masina, na dia tsy miresaka fanahy masina aza izy eto. Dia mila mitandrina isika mampiasa an'io, satria manko ny Ray zao azo ilazana anazy raha tadidinareo ny lazaiko tamin'ny tapa-bolana lasa, dia hoe raha ohatra hoe ty tanako ity mamelaka olona anankiray dia tsy afaka miteny hoe ny tanako no namelaka anao fa tsy za, satria iray amiko aminy ity tana ity. Dia misy ny manao hoe ny Trinité masina ny Ray sy ny zanaka samy dia tahaka ny tena anankiray izany. Dia ohatra ny Andriamanitra Ray izany ny loha, dia ny zanaka ohatra ny tanana ohatra. Raha resaka firaisana dia marina izay, fa raha ohatra hoe raisika eo dia tena tahaka an'izay tokoa dia mety ho ahodin'ny sasantsika ka lazainy hoe hay, longa ny zava-dehibe noho ny tanany, satria na ty amin'ny loha no mibaiko ny tanany. Dia eo tsika ny raisana, fa le firaisana no tiana ambara ao anatin'izay hoe iray ihany ny momba ny tena rehetrarehetra. Anisan'ny anovan'olona ny hevitry ity soratra masina ity koa dia hoe miteny izy hoe zanak'Andriamanitra eto, ary amin'ny 9:30. Jereo tsara ny tenin'ny jiosy teto, nakavato ry zareo hitoraka azy satria nanao ny teny no Andriamanitra Jesosy. Tahaka ny tsara mihitsy ny hoe le zanak'Andriamanitra tiany Jesosy teneny eto dia teny hoe zanaka mitovy voninahitra amin'ny Ray, fa tsy akory hoe zanaka ambanimbany, fa raha zanaka ambanimbany mety tonga saina ihany, mety nanaiky ihany izy,
fa matoa izy nakavato de fatany tsara mihitsy fa nanao tenany ho Andriamanitra Jesosy. Tsy mety amin'ny saindry zareo izany. De zao resaka hoe lady malala, marobe ny olona tahaka an'ireto jiosy ireto tsy manaiky an' Jesosy ho Andriamanitra. Isika efa nampianarina hoe Jesosy Andriamanitra, na de mbola tsy manana porofo maromaro ary tsika tsy de mahay soatra masina fa efa ampianarina an'izany efa misy visy maro tsika de zao mijoroa mandrakariva. Ny mpanelingely misy mandrakariva, ny mpanohitra misy mandrakariva, ny mpanakivy de misy mandrakariva. Asehoy hoe manana an' Jesosy isika. Tsy atao amin'ny vava fotsiny fa tena aseho mihitsy hoe Jesosy no Andriamanitsika ary Jesosy no mitondra antsika any amin'izay rehetra ataontsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fimbonana amin'ny efana masina ho amintsika rehetra any hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. De misaotra anao indray zay ry Jesosy fa nampita soamatsara iny fahazahoana teny avy aminao iny. Aoka ianao mandrakariva no asehonay fa Tompo sy Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana zavavaka izany. Amen. Endro averiko aminao ity tantara ity, fototry ny aina fa tsy angano sanatry. Eny majitamizay Jesosy zanakiny ray, no nanolotrany rany mba hosoronay. Nisika ampijalina mavitamizay, raha mandrika tamin'izay vohitra izay. Ray Jesosy tamizay de niaritra ny mahamay, nonyotansikizay. Love
tiako aminao ity tantara ity fototriny aina fa tsy angano sanatry eny mantsy tamizay Jeso zanakiniray no nanolotrany rany mba hosorona isika mpijaliana mafitany raha mandrika tamin'izay vohitra izay lai Jesosy tamizay dia niaritrany mamamay onyiotansikizay yeah. Mana
Wandumbanga nawe baba Finua nawe finua nawe Wandumbanga nawe Te sulaika baba Se suseva unene Rumai mitara nawe Te sulaika nawe Te suseva nawe Rumai mitara nawe Nangulu belwe Hamarikana Hamutakea nawe Nangulu belwe Hamarikana Hamutakea nawe Iukataro Hari Kuka Cheka
nawe Finua nawe, finua nawe, tuandumana nawe. Suraika vaunene sesusa vapapa umai mitara nawe Suraika mawe, Yesusa mawe, tuandumana nawe. Vangivu la nuru mbele amandikana amutakea nawe
divandivady na angano ny amfobe izay malalaka sy mikodana be ny lalana mankany sa varinare fatadidi fa Jesus numbuina niraila tsakaufa nadiuvana afakiza afakana afakisika satizinu efa naharesi ni fasana
izao no anontanianao de aoka fa tsy mety sasatra sika tily miasa fatratra RTL tsara kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito Radio Teny Fiainana FM 91.2 hita ianao anie Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana amen Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Iny re bebea raisitsika amin'ny marindrefy raika amby 7 teboka 2 megahertz zany a misaotra re